feno fankasitrahana anao ny fonay, feno fankasitrahana anao zay hoe mahafantatra anao lay tompony fiainana, lay tompony aina, lay Andriamanitra tena izy atrizay sy ho mandrakizay. Lay Andriamanitra niaviany zavatra rehetra, lay miazo na ny zavatra rehetra ary lay antony zavatra rehetra, miara-mankalaza anao zay mideranao. Misaotra tompony amin'izao fionan'ny mpiaino radio vaovao maso izao, izay ahafahanay mifampahery, ahafahanay miara-mianatra, ahafahanay miara-mandroso amin'ny fahalalànanao, tena hoe tsy mahalala be fotsiny fa tena miaina izay fiainana maha-kristianina izay. Amin'ity izay rehetra miara-misokatra eto anatrehanao hoe mitenena aminay fa vonina iaino anao zahay, dia kasio amin'ny fananao mihitsy ny any anatinay rehetra. Dia na iza zay ankehitriny miaraka eto amin'ity efitrano na any amin'ny Facebook any, dia mazava tsara fa hiteny aminay manokana ianao, dia mandray aina avy amin'ny teninao zahay, fanitsiana avy amin'ny teninao ary tari-dalana mamelona anay ho amin'ity fiainanay ity na amin'ity taonay ity na amin'ity herinandro manaraka ho avy ity na amin'ny fiainanay andavanandro. Mitenena aminay tompo fa vonina iaino anao zay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Amin'ity anitsitsika senao hafako any dia hiaraka hijery ilay lohahevitra hoe amin'ity taona ity ny lohahevitrintsika hoe mankafy mankatoan'i Jesosy na dia ho faty aza. Fa ny ahafahantsika senao mandray an'izay amin'ity an'ity dia avadikintsika amin'ny baibolitsika ny amin'ny Apokalipsy 2:12. Manasa anao andao vakiana ny Apokalipsy 2:12-7 hatramin'ny 1:12. Apokalipsy 2:12-7 hatramin'ny 1:12. Ary atomboko vakiana amin'ny anaran'ny tompo rehefa nahita ianao. Za mamakimafy ianao afaka manaraka moramora ampitoeranao io. Ary nisy ady tany an-danitra. Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady. Nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka an'izao tontolo izao. Dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy. Dia nahare feo tany an-danitra aho nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristiny, satria nazera ilay mpiapanga ny rahalahintsika dia ilay miapanga azy eo anatrehan'Andriamantsika andro aman'alina. Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamamy miaino intsony izy na dia ho faty azy. Izay ilay tenin'Andriamanitra izay raisitsika ao am-bokin'ny Apokalipsy. Andraso aloha teneniko anao vetivety ty Apokalipsy 2:12 ity ny Apokalipsy 2:12 sy ny toko vitsivitsy ao aorianan'io dia teny faminaniana. Faminaniana zany hoe zavatra mbola tsy miseho ankehitriny, mbola tsy miseho amin'izao vanim-potoana antsika izao fa mbola ho amin'ny vanim-potoana ho avy. Miresaka ny amin'ny fahoriana lehibe na antsoina hoe grande tribulation. Izay ny zavatra resahan'ity Apokalipsy 2:12 ity. Fa raisitsika senao tsara. Ny andiny voalohany hatramin'ny fahaenina amin'io amin'ity Apokalipsy ity efa zavatra nitranga, efa misy zavatra efa tanteraka. Fa ilay 7 hatramin'ny 1:12 aloha dia tena mbola zavatra ho avy. Mbola tsy amin'ny vanim-potoana antsika izao izay fahoriana lehibe izay, na efa tehiteny amiko azy ianao hoe tia afaka tsy efa tena efa mampahory be mihitsy izao fiainana izao. Ngazo mbola tsy izao ihany ve ilay fahoriana lehibe? Mbola tsy izao ilay izy raha afaka fa mbola misy fahoriana lavitra noho izao. Fa tena na izany aza izao andininy 7 hatramin'ny 1:12 jerentsika izao dia tena misy fahazavan-tsaina tian'Andriamanitra hijerentsika ny fiainantsika ankehitriny tokoa dia tokoa ao anatiny.
Hitanao zao eo amin'ilay andinin'ny fahafito dia ambara hoe misy ady tany an-danitra. Mampatsiaro antsika senao tsara fa misy ady tokoa ny fiainantsika. Efa resahantsika obieny zany ary hitanao mihitsy hoe eny tokoa tiana tena misy ady tokoa le fiainana. Fa zao raha avako andaontsika senao hitandrina tsara fandrao diso ady. Tena misy ady kanefa tandremo fa sao enao diso ady. Diso ady manakory izany zavatra teneniko anao zany. Misy fotoantsika senao ohatranao ohatra tsy fantatro na tamin'ny alina ohatra nge zany dia fantry ny seho mety hoe niakatra ny feo tao an-trano tao any tena misy ady mihitsy niakatra ny volume me mifampivazavaza zay mandeha ary le izy tena miakatra hatramin'ny tanana mihitsy. Tena misy ady mihitsy. Raha afaka hitanao le zavatra hitan'ny masontsika isan'andro tsy iny akory ny tena ady fa ny zavatra hitan'ny masontsika dia vokatry ny ady any amin'ny tontolo ny fanahy. Ao amin'ilay sehatry ny fanahy ao le lazain'ny ten'Andriamanitra hoe misy ady tany an-danitra. Fa any an-danitra any amin'ny tontolo ny fanahy any ny tena misy ady. Fa le zavatra hitan'ny masontsika vokatry le adina fanjakana anankiroa. Any amin'ny tontolo ny fanahy ny fanjakany maizina sy ny fanjakany mazava miady amin'ny fotoana rehetra amin'ny permanence samiady ary zay avelanao manapaka sy manjaka eo amin'ny fiainanao dia zay nge le mipoitra amin'ilay fiainanao andavanandro zay avelanao manjaka. Misy ady eo amin'ny fiainantsika senao. Tandremo ianao sao dia diso ady ka tonga mamely rivotra. Aleovakitsika senao tsara ny Koritianina 1:5-9. Koritianina 1:5-9 zao ny soratra ao anatin'io teny io hoe i Paoly no miteny azy hoe koa raha izao Paoly dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto ary mamely totondry nefa tsy toy ny mamely rivotra. Azonao saina angamba zany hoe mamely totondry rivotra. Zakainao tsara nge zahay ohatr'izao mihitsy le mamely totondry rivotra. Tena mandreraka be mihitsy angery ary lazaiko anao ohatr'izany nefa ny ataontsika senao matetika dia matetika diso ady tsika. Fa teneniny tenin'Andriamanitra amintsika mazava tsara fa miaditsika senao ange araka ny Efesianina 1:2-12 hoe tsy le ady hita maso fa tsy mitolona amin'ny nofo amandratsika senao. Tsy hoe akory le ravavinao amin'ny Facebook ao le diny sersakaiza tsy iny. Tsy hoe akory le olona mila vaniny be ao ambony le mpiara-manofa trano aminareo tsy iny. Tandremo ianao sao diso ady na hiteniko ianao hoe zany ery tiana tena miady amin'ny fiainana amin'ity vidim-bary tena lafo dia lafo ty. Lafo be vary tsy vary amin'ny fiainana taizao sivy 3 arivo nge nikalao amin'ny vary zao lalina zany tena grave. Fa tandremo ianao fa sao diso ady fa tsy zany ny editsika fa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe tsy mitolona amin'ny nofo amandratsika fa ninona ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra ary izay mihitsy no ambarany Apokalipsy 2:12 andiny 7-12 iarahantsika senao mandinika ity. Fantaro le fahavalonao. Fantaro le fahavalo hiadinao ary andao trandrahantsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Eo amin'ny andininy 7 amin'ity Apokalipsy ity miverena ingany amin'ny Apokalipsy teo ianao hoe eo amin'ny andininy 7 dia tenenina hoe ilay devoly sy Satana. Misy anarana maromaro itenenana azy eo hoe ilay menarana ela dragona. Zany devoly Satana zay
lay fahavalitsika zay ny anarany. Asa raha fantatrao zany anarany devoly zany fa avy amin'ny teny fototra manao hoe diabolosy. Ndika ny teny hoe diabolosy raha avako dia manambara hoe mpampisaraka na hoe mpampifanandrina, mpampiady na koa hoe mpanaratsy, mpiteny ratsy, zany ndika ny teny hoe diabolosy. Ary zay mihitsy ny devoly zay. Mila azonao tsara hoe ny devoly io dia mpampisaraka izy. Ary inona moa le mampisaraka taony? Mpampisaraka ny devoly ka ny fampisarahana voalohany ataony raha afako dia mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Misy fomba fiasan'ny devoly anankiroa zay sotomintsika amin'io Apokalipsy 2:12 io. Ny fomba fiasany voalohany dia hitantsika teo amin'ilay 9:7. Jerenao nge ilay 9:7 teo hoe le manambara hoe ny devoly Satana, na izay maninona le devoly Satana, manao inona ny ataony? Mamitaka izao tontolo izao. Mpamitaka, zay ny asan'ny devoly. Amin'ny ahafahany mampiasa an'izay, manatanteraka an'izay asa fampisarahana, mampifanandrina izay dia voalohany indrindra mpamitaka izy. Dia inona no ataony amin'izany hoe mamitaka izany? Ataony amin'ity hoe mamitaka ity raha avako dia asa ianao rehefa nandalo fandidiana teny amin'ny hôpitaly, hainao ve ny fiteniny antsoina hoe anesthésiste amin'ny teny malagasy? Anesthésiste zany le olona mpiasa ny hôpitaly zany. Rehefa opéreny ianao didina dia miasa izy. Inona raha fiantsona anesthésiste raha ianao miteny gasy? Pampatory rysea. Tsy maninona mihitsy fa misy anesthésiste miaraka amintsika. Tsy ianao zay teneko zay. Fa te hiresaka aminao ny amin'ity devoly ity fa io devoly io dia pampatory gaigla. Zay ny zavatra tena ataony. Inona ny zavatra ataony amin'ity fampatoriana antsika sy ianao ity? Fitantsika. Mamitaka izy. Hitanao ny zavatra voalohany ataony devoly amin'izay izy mpampisaraka izay dia miasa mampitaka izy mba hatonga antsika ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Zay ny zavatra ataony voalohany. Ny tanjon'ny devoly voalohany dia ny hatonga antsika sy ianao ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Hitanao any amin'ny Isaia 4:40 no fanambarana ny amin'ny fiantombohan'izany devoly zany. Le anambarana hoe ny devoly dia arikanjely. Zany hoe mpitarika na atoky na anjely, mpideran'Andriamanitra tao an-danitra tao. Kanefa rehefa tratry ny avinavim-po izy dia lasa nanohitra n'Andriamanitra te haka amin'ny toerany. Dia nitsangana ho fahavalon'Andriamanitra ny devoly. Te hamely an'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra, nefa tsy afaka mamely an'Andriamanitra izy. Dia inona ny zavatra ataony? Fantany tsara fa io Andriamanitra io raiki-pity anse. Fantany tsara fa tena tiantsika io Andriamanitra io. Ary fantany fa sarotiny amintsika io Andriamanitra io. Dia ahoana ny ataony? Satria tsy afaka mahatratra direkta an'Andriamanitra. Dia amin'ny alalanao ange no tiany hanatratrarana an'Andriamanitra. Ataony izay hatonga anao ho lasa fahavalon'Andriamanitra. Ahoana ny hatonga an'izay? Ny hatonga an'izay dia sariany tsikelikely ianao mba hanota rysea. Satria hainao tsara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 4:50 fa merimberitsika ao anatin'ny liturjiana fanompoam-pivavahana zany. Isaia 4:50 milaza hoe ny tanan'i Jehovah manao ahoana izay? Tsy fohy ny tanan'i Jehovah fa mavonjy ary ny sofiny manakory. Tsy lalodalovan'izany fa tena mare. Fa inona no miseho ny helokontsika no efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra dia tsy miaino izy. Dia ahoana ny ataony devoly? Ataony devoly zany izay hamitahana antsika
hanota dia rehefa manota isika dia amin'izay tafasaraka amin'Andriamanitra. Ataony hoe jerentsika senao fahazavan-tsaina tsara tarehy mikasika ny fahotana ao amin'ny Hébreu 1:20 manambara ny amin'ny finoany Mosesy ty Hébreu 1:20 ty andiny 4:20 sy 5:20. Hébreu 1:20 andiny 4:20 manambara ny finoany Mosesy io kanefa tena misy zavatra azontsika raisina mikasika ny fahotana. Zao ny soratra hoe manomboka vakiko eo amin'ny 4:20 dia azonao tsara. Finoana nadavan'ny Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavy ny Farao rehefa lehibe izy. Nifidy mantso Mosesy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay ahoana raha miara-mahita amiko ianao toy izay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Fa satria raha afaka mahafinaritra ny manota, mahafaly vetivety mihitsy ny manota, raha zany tsisy manota zany fa tena mahafinaritra tokoa e. Ary zay le fitaka ataony devoly zay. Mila tonga saina tsara tsika senao hoe mamitaka ny devoly hisarika amintsika amin'ny fahotana. Dia ahoana ny fomba ataony devoly misarika antsika amin'ny fahotana? Zao ny teniko aminao tsotra be. Aza manaiky ho apatoriany devoly tsika senao, fa io devoly io ny tena loza dia ty isika senao kristianina no me matory. Isa-taontsika dia me matory, me tsotra verse me miesona, tena me miesona matory isa-taona isan'andro raha tsy miambina dia me matory zany. Hitanao ny Jakoba 1 Jakoba 1 andiny 4:20 sy 5:20 manambara ny tenin'Andriamanitra hoe fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihany filana sy fitahany izy. Manana an'izay filana voajanahary zay tsika normalina tsara. Fa ny olana raha afaka rehefa tamin'ny devoly papatory mpanisy anestezia atsika sea dia lasa le normal lasa tsy normal, tena tsy normal zao ny antsoina hoe normal. Tena mivadika ambony ambany ny fiainana. Hoy le andiny 5:20 amin'ilay Jakoba 1 hoe rehefa io filana io torotorona dia miteraka ota, ary rehefa ny ota no tanteraka dia mitondra ny amin'ny fahafatesana izay fahotana zay. Ohatriny ahoana zany endrika hoe ny tsy normal zao ny antsoina hoe normal. Ary hatraty amin'ny fiainan'ny fiangonana misy an'izany, ny fiainantsika pily. Ndasiny omeko ohatra vitsivitsy ianao dia hitanao hoe eo ary tena tsy normal tokoa lasa normal. Eritreretinao fotsiny ange hoe 30 taona lasa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ta mbola tsy tafiditra tamin'izany taona 2000 zany angambontsika e. Raha ohatra ka misy tovolahy sy tovovavy atao mariazy ao am-piangonana ka bevoka ilay tovovavy ry se mahamenatra zany tamin'ny 30 taona lasa. Mahamenatra zany tamin'izany. Tahaka ny hoe hafa-baraka. Fa izao lazaiko anao raha tsy bevoka ilay tovovavy atao mariazy dia ianao indray gaga. Ny sanareo tsy mamarika an'izany. Ianao ve tsy mamarika an'izany? Mivoa mandray fera-para fotsiny angenao dia ohatran'ny lojika be ny manontany hoe efa bevoka zany izy ty. Satria ohatrany hoe normal be raha ohatra ka misy tovolahy anankiray miteny amin'ny tovovavy iray hoe je t'aime dia atoko je t'aime dia tonga dia ny ambony fandriana zany. Normal. Afaka tsy normal zany siany. Tsy zany ny tenin'Andriamanitra. Fa zany hoe voan'ny fampatoriantsika dia lasa hatraty amintsika kristianina ny ohatrany hoe normal. Hatrany am-piangonana ange zany hoe normal. Lazaiko an'izay ny am-piangonana aza misy tezitra. Misy diakonina anankiroa ray servisy, lahy ray vavy ray. Ray servisy moa zareo dia mifampitantara fiainana. Samy sahirana ara-panambadiana amin'ny fiainana tokantrano. Ny ela arsena aray roa tao lasa izy roa miaraka.
normal ry se zany ny sasany ara hitan'izany mihitsy hoe fitahiny zany satria mba misy poti any izy enfin orsea tsy normal ry se zany tsy normal zany amin'izao vanim-potoana iainantsika zao nisy fotoana raha afaka nandeha taxi brosy ho any Tuléar miala teo amin'ny fasan'ny karana gaga rehefa sokafanao ohatr'izao le barrière dia le mpanokatra barrière le fasan'ny karana manome gazety andihana gazety an'le chauffeur inona raha ho azy zany fatao inona dolo zany reny gazety reny fa rehefa nandeha teny an-dalana azoko amin'izay le izy misy zavatra normal ay ve isaky ny mandalo gendarme ze polisy mandeha rehetra dia omena le gazety fa ao anatin'le gazety le fandehany amin'izay tapina ny vavan'ny gendarme tsy miteniteny na vita visite technique tobily na manara-dalàna na tsy manara-dalàna tia ny gazety efa misy vola ao anatiny mangina ry gendarme orsea tena azafady orsea zany antsoina hoe normal zay rehefa mandeha tournée eo miala amin'ny matetika mandeha maraina be zay amin'ny efatrefatra maraina iny miala any an-trano hatreny an-tranonay ka hatratia 67 misy andihana polisy normal be manao miasa ngamba efa tsy latsaky nintelo zay zokinay lahy zany miaraka mifampiresaka ze taxi be rehetrarehetra mandalo an'ireo polisy ireo eto samy mametraka 5000 francs daholo orsea zany ny antsoina hoe normal ary zay tsy manao an'izany ny antsoina hoe tsy normal orsea tsy normal zany efa zany ny antsoina hoe kolikoly izay mambotry firenena zany polisy zany dia iraina ny tompo fa misy polisy tena ao amin'Jesosy tsara mpanaraka ny fandaharantsika sy nany mahazo antoka fa tsy manao zavatra ohatr'izany tsy tany angery zay fa mahazo karama isam-bolana fa maninona tsy maintsy mena 5000 taxi be amanjato ny mandalo eo zany mampahantra satria napatrine devoly tseranao nkany ampiasanatsika rehetra any raha ianao zao misy olona anankiroatra zany zao mivarotra ny asany vendeur vendeuse vao tsy ao le patron normal raha ohatra ka mba ampitomboana kely ny vidiny entana raha tsy manao an'izany ianao raha zay koa anao fomba fiteny anao tsotra raha ianao tsy manaiky manao an'izany taiza misy tezitra vendrana ianao raha hoe tsy ao patron anao dia anao tsy manara loatra tsy normal zany fa ampatoriny devolontsika normal ny fiainan'ny olona rehefa mandeha mission dia misy 2e 3e 4e 5e bureau normal ko lehilahy tena chauffeur sa inona normal be ohatrany tsy mahataitra koa zay inona ny asan'izy chauffeur tsy mahagaga orsea ndaotsika senao hiverina hifo tsara dia hiteny hoe oy mahagaga kay raha saloha teneniko anao tsara ny dikany hoe manota eny tsika senao lefa mety tantaraiko anao foana le izy fa zao zavatra ao moa zavatra natao tamin'ny fitsidiam-paritra rehetra dia zaraiko aminao eto Antananarivo eto sany amin'ny Facebook rehetra mbo azonao an-tsaina moa dikany atao hoe manota averiko aminao aloha le ohatra na AVC dia tena hoe mifona mihitsy ary tsy efa za tsy mahita ohatra ratsy kokoa noho ity rehefa mahita ohatra ratsy kokoa noho ity dia tantaraiko anao ihany fa zao aloha mbola tsy mahita fa tsy WC WC soin lavaka 4 metatra ny alalany feno be le WC boiron kely anankiroa ny asiana tongotra dia le izany efa boboka nefa ianao bokotra jesosy io fotsiny latsaka tao ianao sia matia
azonao tsaina moa zany zavatra teneko anao zany dia sanatria ve raha afaka raha latsakao ianao eritrereta efatra metatra ny alalina ary izy efofeno ianao latsakao ka mangididy ny orinao a dia mbola ho ihany ve ianao hoe aiza kosa sea fa azonao a-tsaina moa fa zany mihitsy ny antsoina hoe manotana fa sikasenao a ataony dia volo hoe voan'le aretiny efa hainao ihany le aretiny antsoina hoe ahoana tsy dia maninona sao dia mbola voan'ny aretina tsy dia maninona tsika se tenin'ny tompony amin'ny Efesiana 4:7 miteny hoe mifoaza ianao zay matory tsika senao mila mifo tonga saina tsara mba azonao a-tsaina moa dikany hoe krismasy ry mbola voaray volana mahery kely fotsiny zay tsika nankalaza zany krismasy zany ainao dikany hoe krismasy tsy hoe akory hoe fotoana finanam-borona sesany na hoe mpifanaovana arbre de Noël fampatsiahivan'Andriamanitra anao hoe finona ny nataony fantatrao ve ny nataon'Andriamanitra hitany latsaka tao anaty WC ianao dia izy tsy miteny anao avy aty ambony aty hoe voatao asasana satria fantatr'Andriamanitra fa tsy tafavoaka ao zany mihitsy ianao dia inona ny nataony nalefa ny Jesosy raha avako inona ny nataony Jesosy nidina tao anaty WC ary amin'ny farany ambany mihitsy hanosika anao miakatra zany ny dikany Korinthiana 2:5-9 Korinthiana 2:5-9 miteny amintsika hoe io Jesosy io dia tonga ota mba ho fahamarinan'Andriamanitra ho amintsika azonao ve zany tonga ota Jesosy manosika anao miakatra ianao ve zany efa tosika miakatra dia mbola hiteny anao Jesosy ndraso anao fa mbola tamanato mbola misy amintsika fe androany eritreritra za koa zany hoe tena tamanato WC dia mbola tamanao ve anao zany angeny ataontsika raha mitenitsika hoe Jesosy aza dia hidirana loatra aloha ty ferahako amin'ity vadin'olona ty fa io angesao mbola mba mamelona anay telo mianaka milatsaka ao WC dia miteny hoe avelao ilomano ato tsy manaiky an'izany sontsika sena zavatra faharoa ataony devoly eo hitantsika eo amin'ny 9:10 tamin'ilay apokalypsy teo teneniny tenin'Andriamanitra zavatra faharoa ataony devoly eo nazera ho izy ilay mpiapahangany rahalantsika dia ilay mpiapahanga azy eo anatrehan'Andriamantsika andro aman'alina mpiapahanga ny devoly ny fomba fiasan'ny devoly mpamitaka ny devoly dia mpiapahanga ny devoly inona zavatra ataony amin'izany zavatra ataony devoly atosiny angentsika senao hoe nasariany moramora hilatsaka amin'ny fahotana fa voavatany voalatsaka ao tsika manangan-tanana izy ry eo anatrehan'Andriamanitra manangan-tanana izy andraso aloha teneniko anao tsara ity texte ity ho aminao mbola ho avy io amin'ny andro avy no azera ny devoly tsy manana accès any an-danitra intsony amin'ity vanim-potoana ho tantarainy faminan'iny baiboly ity fa izao tsika senao miteny zao mbola ny any amin'ny bokyny Joba miatra amin'izao any amin'ny bokyny Joba mbola manana accès eo amin'Andriamanitra ny devoly afaka manangan-tanana izy miteny hoe Andriamanitra jereke reny ny mpiandrinareo ry patekistan-nareo reny le filoasapana anareo le mpiaino radio vaovao maso jereka izy tsotra be raha avako ny fanontaniana mipetraka tsotra be mbola misy zavatra ve eo amin'ny fiainantsika fa ny devoly manangan-tanana eo anatrehan'Andriamanitra fa hoe misy afaka hiampangana antsika
Fantatrao moa no maha izy azy ianao. Maha izy azy ianao raha afaka tsy hainao zao a. Tsy tsika sy ianao mipetraka. Tsy izao no tena vrai identité anao, no tena maha izy azy ianao. Rehefa ohatra hoe hoa tena samy masina daholo a. Masina mihitsy. Ampiana voambola am-piangonana kely dia vao maika tsara. Asaran'izao mamsie. Ohatra mety. Ny tena maha ianao anao. Any amin'ny takona tsisy mahita. Inona ny film miseho any seha. Mofy any amin'ny takona tsisy mahita mbola afaka miteny. Mbola afaka miampanganao ve ny devoly. Fa ianao mety mieritreritra fa tsy hita ny vadinao. Tsy hitan'ny sy tsy hitan'ny pastera. Fa hitan'Andriamanitra. Ary hitan'ny devoly. Mbola misy afaka hiampangananao ve? Mbola misy afaka hiampangananao ve? Adaotsika asianao hanapa-kevitra mihitsy manomboka androany. Tsy avelatsika misy zavatra azon'ny devoly hampanganantsika izany intsony. Manahoana raha maka an'izany fanamby izany tsika. Maka fanamby toy ny apôstôly Paoly. Any amin'ny Korinthiana 4:4, andininy 4. Korinthiana 4:4, andininy 4. Andao rangahy miaraka mamaky io tapany voalohany io tsika. Ahoana ho ilay tenin'ny apôstôly Paoly. Korinthiana 4:4, andininy 4, tapany voalohany. Ahoana ho ilay teny? Fa efa nolavinay ny zavatra takona mahamenatra. Ianao ve afaka miteny ohatrany koa? Efa nolavinao koa ve ny zavatra takona mahamenatra? Ina zao zavatra takona any amin'ny fiainana se a? Raha mbola misy zavatra mahamenatra ry se a, andao rangahy amin'ity androany ity a, raisitsika ny fanampy, tsy asitsika zavatra mahamenatra intsony, regleo androany, androany. Fa ino no amotehany devoly anao? Mpiapanga ny devoly. Any anaty MP anao any, any anaty telefôna anao any, any amin'ny programme anao manginginina tsisy mahita. Andao raisitsika fanamby mihitsy izany. Laviko ny zavatra takona mahamenatra. Ianenao sady manoratra. Fa maninona raha miara miteny an'izany mihitsy tsika se zao hoe laviko ny zavatra takona mahamenatra. Andao raisina fanamby izany manisa telo dia miara miteny tsika isa 2 3. Laviko ny zavatra takona mahamenatra. Tsy asitsika zavatra misy takotakona. Matoa takona. Ny Efesiana 4 tsara milaza an'izay. Raha vao misy zavatra takona any amintsika ny zavatra tsy mazava izay. Ny zavatra maizina izay. Ary mila renglena. Fa izao koa ravako. Amin'ity resaka hoe mpiapanga ity ny devoly. Mijery ny fomba fiasan'ny devoly hatramintsika izany miainga amin'ny Apokalipsy 2:12-17 hatramin'ny 7:10 ho an'izay taraiky kely aty afara izay vao tafiditra niaraka amintsika. Ny fomba fiasany hoe taminao mpamitaka izy mpiapanga izy. Fa amin'izay izy hoe miapanga izay. Dia izao lazaiko anao hoe tandremo tsy ho miaramila ny devoly ianao. Io devoly io dia mampiditra ampiasa ry sea. Ary ny tena lalina dia isika senao kristianina ny tena mitolo-batana. Tsy mila atao recrutement akory fa tsika ny tonga dia mitolo-batana hoe za ataovy miaramila azafady. Angamba ianao gaga hoe tiana fa amin'ny fomba ahoana no mahatonga an'izany. Lalina be ravako ny zavatra miseho. Ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia izao. Vao mahafantatra fahamarinana kely tsika ao anatin'io tenin'Andriamanitra io. Jerenao tsara indray. Mahafantatra fahamarinana kely ianao anaty Baiboly tonga any an-trano ianao. Totifirinao daholo avy hatrany ny olona rehetra tofirinao. Nareo zao dia nareo zao dia nareo zao. Lalina be mihitsy nge tsika sety raha hitiftifitra hatrany anaty sampana rehetra any. Fa azonao an-tsaina moa asan'ny devoly kay izany. Izany ny antsoina hoe mpiapanga.
miaramila ny devoly. Maninona koa tsika se raha ohatra ka midémissionna amin'izay azy zay androany, fa zany seny mahatonga fampisarana tokantrano firy no tsy tamana miara-monina intsony, satria isaky ny mihetsika dia mifampitifitra foana ihany ny ao an-trano. Nareo zao dia valinako hoe nareo koa ary zao. Za nge tsy miteny aminao hoe tsy mahazo miteny zavatra tsy mety intsony ve zany tiana, anao tsy zany mihitsy, tsy miara-mombonao tamin'ny sasantsika. Tenenina amin'ny fitiavana ny fahamarinana, ny zavatra teneniko anao dia ity. Matthieu 7:7-5. Esory aloha ny tompo, esory aloha raha ngale canal 7 be eo amin'ny Masosea, to dia misy antenne parabole be mihitsy ange eo amin'ny Masosea, dia zay sy vao manala an'ilay sombokazo eo amin'ny masony hafa. Hitanao io baiboly io, baiboly angeriseo ohatran'ny fitaratra e. Fandrasiny hoe sao dia mifitaratra reo kosa aloha fitaratra hafa mihitsy nga ho fitaratra reo. Ianao ve rehefa mijery fitaratra ao an-trano, mijery fitaratra ianao zany, mijery fitaratra tsara, amboatra paozy. Fa rehefa mijery elaela teo ianao dia hitadatohanareo ny hitanao tao amin'ny fitaratra. Sa ohatr'izany ho fitaratra reo any an-trano e? Ohatr'izay fa ohatr'izany se fa makitsika se baiboly a. Rehefa mamaky baiboly tsika, ohatra tena hikala soa mihitsy ty, ity indray ianona mihitsy, ity ianona. Hitantsika eo daholo ny olona rehetra, afa-tsy tsika. Fitaratra amin'ny baiboly voalohany indrindra, ahafahantsika mahita hoe ohatry ny ahoantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Oravako, démissionna amin'izay asa zay tsika. Andramo ange, raha ao an-tranonao ao, tsy miteniteny intsony hoe nareo zao dia nareo menakavy dia nareo menakavy. Tsy hatra hoe zavatra se ao an-tranao, fa tomboy aminao. Za mahatsapa hoe ohatr'izao hoe, tsapako hoe ohatran'ny tena be kizitina be a, tsapako hoe tsy fantatro izay zavatra, atomboy aminao ange, fa lazaiko anao fa miditra ny mivazana ny hafa, ny zavatra teneninao après androveo. Fa raha vao mbola ao amin'ny sampana misy atsika ao, fampitifitra foana, nareo ihany manao zao dia nareo ihany. Zay mihitsy ny tiany devoly aviana, mampisaraka atsika. Ndaontsika senao hijery ny fomba andresentsika an'io devoly io. Hijery ny fomba andresentsika ny devoly zao tsika. Misy lalana anankitelo. Lalana anankitelo raisitsika eo amin'ny 9:1. Omena Andriamanitra atsika fa atsika mandresa ny devoly. Aleo raha atsika senao mamaky mihitsy, satria tsaronao tsara tamin'ny nizaran'ny calendrier ny radio Masoa anao a, io soratra io no miteny, no misoratra anaty calendrier atsika fa verset filamatrytsika amin'ity taon'ity. Andiny soratra masina izay raisitsika ho filamatra miaraka. Fakitsika miaraka ny 9:1 amin'ny Apokalypsy 2:2 hoana hoe la tenan'ny tompo hoe, ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamamy ainy intsony izy na dia ho faty azy. Izay le tenin'Andriamanitra izay raisitsika ho filamatra miaraka ao anatin'izay tsika amin'ity taona ity. Inona ny lalana voalohany, lalam-pandresena voalohany. Dia hitantsika eo amin'ilay tapany voalohany hoe ary izy ireo naharesy azy a noho ny amin'ny rano zanak'ondry. Tandremo-ravako, tamin'izany voalohany resaka taminao teo hoe ny fomba fiasan'ny devoly ilay mpapatory anestésiste akaikila, mampatory atsika dia mamitaka atsika izy mba hanota isika. Tandremo sao dia miaino an'izany ianao dia ny teninao dia izao hoe okitiana azoko izany, andeha hiezaka tsy hanota amin'ity taona ity. Azavady ry se a, fa raha izay no izy, dia diso paiko sekely, fa tsy izay akory ny lalana. Tandremo ianao tsy hiezaky ny tsy hanota. Fa maninona miteny anao an'izany, tena mampivadika todoanao mihitsy zany, satria izay mihitsy zao saika ho ataonao hoe ao fa hiezaka mihitsy azy zany a, tsy hanota. Satria raha afaka dia izao a,
tsy misy na inona na inona ny anatinao afaky ny tsy hanota. Tsisy, tsy mahay tsy manota ianao. Raha mitentsika hoe miezaky ny tsy hanota, ny dikan'izany ange dia hoe any anatinao any zany. Zany raha teo ny firian-kevitry ny olombelona rehefa mianatra psykôlôjia ny zavatra samihafa, tandremo tsara rehefa manao ny antsoina hoe développement personnel ianao na hoe fivelaran'ny maha-olona ny tena maizy azy ny tena. Tandremo tsara ny firian-kevitry zao tontolo izao izay tena mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra, hilaza hoe misy tsara kely ao anatin'ny olombelona. So ianao mahita ankizy anankiray dia hiteny hoe misy tsara kely ao anatin'io ankizy io, fa mba tsofina kely izy, tsofina kely kopakopana dia mivelatra le tsara. Tsisy tsara ninina mihitsy sy ao anatin'ny olona nizaniza. Mila azontsika izay. Averiko aminao tsara fa isika sy ianao tsy hoe mpanota satria manota, fa isika sy ianao manota satria mpanota. Vao maika ianao vadika dobe mihitsy. Averiko aminao hoe tsy hoe tsika mpanota satria manota. Ka raha ohatra ianao tsy manota, manao an'ity karazana heliko ity ohatra na ity karazana heliko ity, rehefa tsy ataonao izay dia hoy ianao hoe za loatra tsy tena hoe mpanota be loatra, misy zavatra tsara ihany ataonany, zara mbola tsy mivary tena teny tsara lalàna mihitsy hatrezenenako. Orsea, tsisy ka. Ianao tsy hoe mpanota satria manota, fa ianao manota satria mpanota. Ny natioranao mihitsy no mpanota. Ka na hoe lanao aingana hanota izay. Azo se moa izany vaovao ratsy teneniko an'izay izany. Na hoe lanao aingana. Tenin'Andriamanitra izay no miteny amin'ny Romanina 7:10-12. Romanina 7:10-12. Samy efa nanota daholo ngentsika rehetra, tsy misy izay manao tsara na dia iray azy, tsy misy marina na dia iray akory azy, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, tsy misy, tsisy ninina tsara mihitsy any anatinao. Raha ianao ary niezaka hoe hanao ny marina, fantatra moa raha ezaka hanao ny marina ianao dia tsy hainany Isaia 4:25 ianao. Isaia 4:25 milaza hoe ny fahamarinanay dia toy ny lamba miosondra eo anatrehanao. Tonga dia izao fotsiny sakaiza, tsy avotritsika se. Aleo miteny mihitsy hoe tsy avotra, donga nga iara hiteny hoe tsy avotra, isa roa telo, tsy avotra. Izay mihitsy mantsy ny ilaina. Ahoana ny ahatonga antsika ho afaka miota? Ahoana ny ahatonga antsika ho afaka ao anatin'ilay WC? Latsaka tao anatin'ilay WC feno. Ny ahatonga antsika ho afaka ao raha avao dia arak'ilay tenin'ny Jaona mpanao batisa. Ilay tenin'ny Jaona, tsaronao rehefa nahita an'i Jesosy Jaona mpanao batisa dia hoy izy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay maninona e? Manaisotra ny fahotà zao zao dia mahavariana. Haitsika senao tsenjery izany teny izany. Fa mahavariana ny fomba fiainantsika se. Haitsika fa Jesosy manaisotra ny fahotà zao tontolo izao, fa tsika miteny amin'ny tompo hoe fa zao lo tompo mipetra tsara fa za aloha hiezaky ny hiala amin'ity fahotàko ity aho. Tsy possible mihitsy. Fa maninona ianao no mizesta hoe ianao afaky ny hanaisotra ny tenanao ao? Zany ny maha tsy afaka ao anatin'ny fahazaran-dratsy antsika sy ianao. Satria zao, hitanao ilay ohatra navesy ny teneniko, azafady fa mbola misy ratsy kokoa noho izay ilay izy mbola onaona korsy ilay WC. Azonao ve ny dikan'izany onaona izany? Ny toetra n'izany onaona azonao? Arakaraky ny etsehanao dia vao maika ahoana. Toko avotsana. Azoko tsaina loko. Azafady ry sefa sangersy rehefa mahita olona makeny amin'ny bara, na mahita olona mivoaka sigara, mahita olona anaty telefony dia sarina WC ohatrangersy ny ao anaty lohako e. Arakaraky ny etsehantsika. Izany no mahatonga antsika hoe ohatry ny efa ela be ny eritreritra hoe hiala amin'ilay fahazaran-dratsy. Toa ohatry ny afaka kely
dia avy eo vao mainka niletika bebe kokoa. Efa hoe tsy hanao an'io miloka io tsony. Taloha miloka zavatra ray alina. Zao efa miloka ny tranonareo mihitsy no natao antoka. Loza azonao moa zany rehefa ny tenantsika senao no hiezaka hiala amin'ny fahotana dia vao mainka miletika ao anatiny. Fa fahasoavana be io le tenen'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 2:10 io. Ny ran'i Jesosy zay no manafaka antsika amin'ny fahotana. Ny fanontaniana mipetraka tsotra be, nataonao inona ny ran'ny zanak'otry? Ka ny Jesosy ngerse efa latsaka ho an'ny olona rehetra, ho an'ny taranaka mifandimby isaky ny fotoana, génération rehetrarehetra. Fa zao ravako, tsy ny olona rehetrarehetra akory ny voavela eloka. Tsia Andriamanitra tena nanokatra ny lanitra ho an'ny olona rehetrarehetra, fa tsy ny olona rehetrarehetra ny tafiditra any an-danitra. Aleo aloha mifanafatrafatra tsara rava, mifanafatrafatra tsara. Nataonao inona ny ran'i Jesosy? Fa io ran'i Jesosy io ihany no adinina aminao eo am-baravarany lanitra. Raha antany anao Andriamanitra, ianao zany faly ary tonga eo am-baravarany lanitra. Hoe tonga ihany Jesosy. Aiza ho aiza le plastika, aiza ho aiza. Kopakopahanao ohatr'izao zany ny Tompo. Raha manontany anao Andriamanitra hoe fa maninona moa ianao ny ampidiriko ny lanitra, inona ry azafady no avalinao azy androany? Inona no avalinao azy? Ndrao ianao hiteny hoe ka tsy fantatrako Tompo, mpiondana RVM zao olona zao, mpiondana tena eza. Tena aveko misersaka tsy mahavonjy ry semomiany radio vaovao masoa. Tsy izany akory no mampiditra any an-danitra. So dia ianao eo no hiteny amin'ny Tompo hoe Tompo, ampidiro dia fahoana zany nge Jesosy ny sampana rehetra tao am-piangonana nisy daholo fa tsy ny aserika rery lehilahy kristiany satria za vehivavy Tompo dia tsy tany so dia ianao nytenen'ny Tompo hoe tsy fantatro akory ianao. Ny ahafantaran'ny Tompo atsika tokana ihany. Nataonao inona ny ran'i Jesosy? Moa efa niraisinao ny hany andrasan'Andriamanitra ho amintsika amin'ity fahotana ity nge ravako hoe Jaonina voalohany toko voalohany andiny fahasivy, zay ihany no andrasan'ny Tompo amiko sy aminao. Hoy ny Tompo hoe rehefa miaiky ny fahotantsika isika, zay le fibebahany zay. Ny olana ravako mahatonga ny devoly to mahazo laka mamotika ny fiainantsika senao, mamotika ny fiainantsika malagasy, mamotika ny fiangonantsika. Satria mpivavaka be daholo tsika fa justa tsy mibebaka fotsiny. Na justa le mibebaka zavatra tenenina fotsiny, efa mibebaka mihitsy ary Tompo abebaka daholo zay menakavy mibebaka. Osia midikany hoe mibebaka tsotra be, mahita ny tenanao sy ny ataonao toy ny ahitan'Andriamanitra anao. Zay ny anapiko anao amin'ny sarina WC, satria tena marikiriko. Tenen'ny Ezekela 4:3 nge zany marikiriko zany, rikoriko fahotana. Tena marikiriko an'Andriamanitra nge ny fahotana misy atsika, fa tia atsika loatra izy dia zay nandefasany an Jesosy hanosika atsika miakatra ao. Zany midikany hoe nomboana tamin'ny hazo fijaliana ny Tompo sea. Fa efa niraisina ho anao ve zay manokana? Efa niaiky ny fahotanao ve no miaiky hoe Jesosy tena ratsy tokoa ka ity? Fa tsy hoe voan'ny aretiny tsy dia manina izy eny Tompo ohatrany tsy mety aloha izy fa zany hoe atao akory baba fa zay aloha izy zao. Izy fijoroana vavolombelona namantsika anankiray niletika tany an-dohako mihitsy teto amin'ny fiaonam-piaino teto, nizarana ny fomba nialany sigara. Tsaronao iny Petera 1:2-2 zay le niteneniny tamin'izay, ny alika no miverina amin'ny alohany, dia ny kisovavy efa sasany no miverina amin'ny sipotaka indray. Ianao zapetra fa tenin'Andriamanitra mihitsy zany. Mahatonga sainantsika senao ampatoriany devoly. Eritreretina tsy maninona fa kely fotra. Orsea
mahita ny tenantsika sy ny ataontsika toy ny ahitan'Andriamanitra tsikitsika dia tapa-kevy rehefa hitanao io dia hoe ianao hoe non androany dia androany mbola mihinana parako zany ianao eny zafady ry zefa mihinana zavatra ny WC mihitsy angerse zany mila tonga saintsika sy ianao ndao metsika vidiny rany Jesosy movetoany tamin'ny pasika voalohany ahita ny rany zanak'ondry eo amin'ny totom-baravarany fonao ve Andriamanitra ataontsika mazava tsara zany mpianatra dia vamasoa malala ndreo dia eto fotsiny tsika hianatra mihitsy tsika amin'ity taona ity hoe mianatra mitombo amin'ny fiainam-pakatoavana soamantsara hoe fa se dia tsisy dika mihitsy zavatra atao se satria fanomboana raha tsy natomboko se fa tsy mety nataonao inona ny rano zanak'ondry ny zavatra tenentsika sainao manaraka sao hitantsika eo amin'ilay tapany faharoa amin'ilay izy teo ary izy ireo naharesy azy no ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy inona zany hoe teny filazana azy zany ny teny lazay ny vavany sy manambara ny amin'ny Jesosy ary inona ny ambarany sy ny fahatsarany Jesosy izay hitanao amin'ny fiainanao parole de leur témoignage hoy ny teny frantsay rehefa teneny zany se dia fijoroana vavolombelona ny dikany ay zay ny andresetsika devoly ny fijoroanao vavolombelona andrasino fa maheno n'izany teny zany ianao dia ohatry ny fanimpanina ihany ray any anatinao any satria ny zavatra eritreretinao dia hoe dia ahoana zany tiana nitsovy vavolombelona tsy maintsy makeny aloha zany dia miteny hoe taloha zao ohatrao dia ankehitriny zao ohatrao ohatra kaiza nefa ianao a ilay karazan'olona vao makety aloha dia teraka dao izay tsy ho teraka rehetra ay ia fijoroana vavolombelona zany fa aza sarotina toy izany fa tsy zany ihany ny dikany hoe fijoroana vavolombelona tsy sarotra be zany se aza sy tao sarotra Jaona voalohany toko voalohany dikan'izany mijoro vavolombelona izany hoy ny tenin'ny Jaona apôstôly izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo ny dikany tsy mitady zavatra sarotra amintsika nge Andriamanitra fa miteny amintsika hoe andao zarao le fahatsaran'Andriamanitra hitanao amin'ny fiainanao ndry hitan-keringa ianao zao eo mpitoerana eo dia mitsetsetra kely ianao dia miteny hoe tiana tamin'ny 2018 zao misy fahatsaran'Andriamanitra farany hitako sao dia mbanzany se le izy hitase misy fitaka be vava atao amin'ny devoly amintsika senao inona ny fitaka be vava eny re raha afako isa taona me mitomby olany tsy mamarika zany vena isa tsy nga isa taona fotsiny isan'andro taloha le izy avoana kely fotsiny ankehitriny le izy tonga dia efa tendrombohatra tsy haiko ny fiantsonany olany se zao na iandringitra na tsara tanàna na tsy haiko tena avo be mihitsy le izy taloha vaty tena nafinaritra be ankehitriny misivy alina foana angeritiana vao mody taloha le zanaka tena tia mamity Jesosy be mihitsy ankehitriny hatramin'ny volony ara nataony mitovy amin'ny dragona tsy hitanao hoe ahoana ty azoko zany fa hitanao ny fitaka ataon'ny devoly amintsika senao alaintsika senao dia ataony mifitetaka amin'ny tany dia mijery an'le olana afa ty ambany aty dia mahita an'le olana nrenatro tsy mbola misy an'trotro ty atsenena ane ka rehefa mitodika avy eo ambany eo fa ianao mijery an'io olana eo tsy hitana mitsy tena mitesy izy zany reno rovina vao tafakatra dispaitsika senao ny sakaiza aza manaiky fitahany devoly toy izany tsony fa ahoana efa teny ankanao hatrany hatrany ty dia matetika averiko aminao foana le teny'le pasteur américaine iny hoe tsy miolana ho ange miolana ny fomba mijerytsika senao azy miolana dia lasa olana le olana ary lasa olana be mampivadika do zany
tsy ny olana ny olana fa le fomba fijeritsika azy no olana dia avy eo le olana lasa olana ary lasa olana be. Zany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ato anatin'ity zanaka todoatsika sety ato le andreseny devoly atsika senao dia ato zany mila miova ahafahantsika mahita hoe aikay tsara kasitrahana ary marina ny sitrapon'Andriamanitra. Mbola tsy mahita an'izay tsika ndao aloha makeo amin'ny tompo Jesosy misy problema tompo fa satria za tsy mahita fahatsaranao tantaraina mihitsy. Zay ianao nge miohatra jomeko anao tsara. Sainao nge vao maraina dia ohatry ny ahoana ny paozintsika senao e. Vao maraina tsika senao dia izao no tenitsika. Andriamanitra inona ndray zany izao ny problema hitranga androany. Jerenao tsara misy an'iny tenin'Andriamanitra ny Matio 7:7 iny nge tena manafaka be mihitsy. Hainao zany teny zany Matio 7:7 tsotra be se zany toa dia fitianiko aminao amin'ilay fomba ilazana azy tsotra nitadava dia ahita. Tsotra se zay mitady ange no mahita. Ny problemantsika se vao manomboka amin'ny maraina dia mitady lozotsika. Tenao ve kaka hoe mahita loza foana? Sa tsy miteny anao hoe fiaina kristiana tsy misy loza? Fa saininao ange zay rehefa fotsiny ohatra kosa zao dia atao hoe miantso telefonina zany ny tompotrano. Tena ny tompotrano ty loza tsisy vola mihitsy. Inona indray hoe zany ny lainga fironina amin'ity. Zakenao nge zany fa jereo raha zao ny fomba fisainanao. Mitovy ihany ny tranga, tompotrano miantso anao amin'ny telefonina ihany ny tranga. Tsisa miantso ilay tompotrano. 5:30 ny hofatrantsika Jesosy 3:00 ao. Inona Jesosy ny fahagagana ataonao amin'ity an'ity hijoroako vavolombelona. Azonao ve ny fahasamihafana maizina sy mazava ao ambadika izany zavatra izany? Tranga mitovy ihany ry sia fa ianao tsy mitovy. Mandray an'ilay izy ary lazaiko anao tsotra tongava aminao arak'izay inonao. Ny olana antsika senao mihitsy tsy miandrandra an'Andriamanitra ny fahatsarantsika fa miandrandra azy fotsiny hoe jereo ilay problema ary tompo dia esory ilay izy raha izany izay atao se dia eto ihany tsika 20 taona ho amin'ny mihodinkodina eto fiona mpiainy foana tonga ihany fa 20 taona radio vao masoa fa mbola io ihany ianao io dia ihany te ory sakaiza ndao hiara mitombotsika tsy ho voafitaky ny devoly tsony. Manahoana raha vao mifo maraina ianao dia miteny amin'ny tompo hoe tompo androany satria efa nianatra hoe ny andreseko ny devoly dia fijoroana vavolombelona. Tompo anio isaorako anao ny olana rehetrarehetra aseho anao amin'ny fiainana fa ao ambadika iny anehoanao ny fahatsaranao. Tsaronao ve le tenitsika tamin'ny taona lasa? Tsaronao ve le tenitsika hoe ny olana? Maninona ary ny olana? Tsy inona fa inona. Tena fahasoavana be fa ianao tena tsara fitadiana. Ny olana ry se tsy fahavoazana fa fahasoavana. Ohatran'ilay mpianatra ho atao Matio 4:12 tadidinao nalefa ny Jesosy tery ampita tery ny mpianatra. Nareo zalahy eny mandeha amin'ilay ranomasina fa za mbola hivavaka. Teo ampovoan'ny rano se dia natopatopa ny onjam-be ilay sambo kely. Tena nitsetra zay mpianatra teo ohatr'izay Jesosy niaraka tamintsika dia nataony nasiana an'ilay ohatr'izao indray ty. Jesosy nefa tsy teo mbola asiana ilay mangina mitsara. Tena niantso vonjy tamin'ny tompo mihitsy angamba ry zareo teo ampovoan-drano teo. Fantatrao nisy io tamin'ny pelipely maraina tany. Tamy ange Jesosy nandeha teo ambony ranomasina fa ahoana indray ara noseho. Mikikika ry zareo vao mainka matitotra ino ty matoto. Ory se io problema se io efa Jesosy tonga mihitsy io. Fa se ny tena matoto be ty. Za
zavatra hijorominao vavolombelona tsara tarebe ny ao ambadika fa ianao mitsoka matanjaka ihany ataonao dia miteny hoe esoro problema tompo esoro problema or sakaiza dia rao Jesosy amin'ny problema fiderana avy ny asetrinao azy or sakaiza zany ingeny dikany hoe mandeha amin'ny finoana miandrandra ny tanan'Andriamanitra hiditra an-tsehatra ao anatin'ny olanao io fa tsy hoe tsy ny finoana tsy vavaka miteny hoe esoro problema Jesosy esoro problema tsy zay fa Jesosy io mihitsy ahy io miaraka amin'ny tompo dandremo ianao so vao fitaky satana iondrika any anaty problema tsy ahita antsika amin'izany tsony ny satana miova amin'ny fanavaozana ny saina tsika senao nao zarentsika ny lalam-pandresena fahatelo farany lalam-pandresena fahatelo farany hitantsika eo amin'ilay tapany farany zay andao hoe raha tsika senao mamaky fa mitondra mihitsy an'ilay loha hevitrytsika hoe makafy makatoa an' Jesosy ahoana dia tenany tompo ary tsy nakamamy ainy intsony izy na dia ho fatsy azy hitanao Andriamanitra tena mitady kristianina samaty ho an' Jesosy ahita ve izy tiatsika ilay loha hevitra miteny hoe makafy makatoa an' Jesosy fa tiatsika hoe tiana mba ataovy atreo moranga le izy azo asiana le tapany faharokia makafy makatoa an' Jesosy oe makafy makatoa an' Jesosy azo asiana le hoe na dia ho faty azy orsea hitanao ny mahatonga ny devoly afaka milalao ny fiainantsika senao dia satria tsika senao kristianina sadasada kristianina sadasada ahoana rehefa mety amiko le izy ry tompo dia oke le sitrapose eno ahy ohatra nino mihitsy hoe na fa hitaka ery tamin'ny taona vaovao tahaky ninony Sara efapolo andimy fahavalony teniko aminao Jesosy any anao sitraponao Andriamanitra ny sitra tahaky ninony orsia tia tsy resaka hoe ataoko azany fotsiny ino tokoa ny tompo fa miteny hoe oke manondro zavatra amin'ny fiainanao izy ty regle Jesosy raso kely aloha aza miditra lalina amin'iny nga tsy efa ampy hoe zamba manao an'tisy ty fa iny kosa aloha azy hidirana lala orsea nao tsika se hijeran'ity Luka toko faefatra ambin'ny folo ty amaranantsika azy amin'ity an'io ty Luka toko faefatra ambin'ny folo manomboka eo amin'ny anjeny fahadimy amby roapolo no vakina aminao Luka toko faefatra ambin'ny folo zao le teny eo amin'ny anjeny fahadimy amby roapolo ao hoe ary nisy vahoaka betsaka miaraka tamin'i Jesosy ohatra tsika senao vahoaka betsaka nda hoe le miaraka vahoaka betsaka ngery se tsy manina hoe makaiza hoy ay tiandra dia vao masoa inandray loha hevitra amin'ity taon'ity tairo are mety zany fa jerenao tsara tenin'Andriamanitra io dia nitodiky Jesosy amin'ity androany ity mitodika manokana amiko sy aminao ny tompo tsika senao le miteny hoe anaraka an' Jesosy mitodika izy taorangay raha tsika senao mamaky ny anjeny fahenina amby roapolo raha isony baibolinao dia vakio mihitsy miaraka mamaky tsika anjeny fahenina amby roapolo ahoana ho le teny raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny eny ary miainy koa aza dia tsy azo ekena ho mpianatra tsy toizana amin'ny fito amby roapolo nazovo no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra izy toizana ihany telo amby telopolo alatsaokelany masonao telo amby telopolo ahoana ho ilay teny ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay anananrehetra anananareo dia tsy azo ekena ho mpianatra intelo ny tompo mamerina teny inona ny teny miverina intelo anatin'io texte io ravana
tsy azo ekena ho mpianatra. Mafy be ke zany teny zany raha hitantsika maso teto zany ny tompo zay tena eto mihitsy moa ny tompo fa tsy hitantsika maso fotsiny. Mety nytenentsika ny kitiatsika kely ve teny nytenentsika Jesosy karanga mba ataovy sérieux sao dia mba tenenao zany ary ny tompo. Le miaraka amin'ny tompo nge raha afako ry mpianatra dia vaovao masoa atsy le miaraka amin'ny tompo nge tsy vitany hoe ty fotsiny dia ty fotsiny fanontaniana mipetraka dia hoe ianao ve ekeny Jesosy ny mpianana, ianao ve ekeny Jesosy ny mpianana, sa ianao fotsiny mieritreritra hoe tsy efa mba efa mpianana ve sa fa fa ny tompo mihitsy no miteny hoe tsy azo ekena ho mpianatra izy. Andao ny tanjontsika senao 2024 mahazo antoka tsara tsika senao tena mpianatra ny tompo ve ny zavatra anankitelo tenen'ny tompo amintsika inge ao anatin'io hoe zavatra anankitelo le zavatra voalohany teneny eo mianjiny 4:20 hoe raha misy manaraka ka tsy mankala ny ray sy ny reniny sy ny vada sy ny sisa andrazanao sa dia dispexe kely mamaky any anjiny 4:20 io ndrasa kely zany tonga any an-trano dia angariany sekely tsirairay daholo ny ao an-trano. Inona ny dada, inona ny vady, inona ny zany fity ty mazonareo ty ka tsy maintsy mankala anareo iny zany teo mpianatra ny tompo orzea tsy zany ny dika tsy zay ny dika an'io tenin'Andriamanitra io, tsy hoe atao alako bika tsy tiako tare zany nareo menakavy manomboka androany. Ny heviny dia izao, ny fitiavanao an'Andriamanitra ve mihoatra lavitra amin'ny fitiavanao ny olona akaiky ny fonao. Ka rehefa jerena ampitahaina le fitiavanao iny raha jereny ty fitiavanao ny akaiky anao io ty mihoatra ny ry fitiavanao an'Andriamanitra io dia ohatrany hoe mankahala ny endriny fa tsy hoe mankahala halako bika tsy tiako tare zany. Midika ny ravako ravako fantaniana mipetraka tsotra be apetrako aminao amin'ity androany ty. Mbola misy zavatra ve sa mbola misy olona ve eo amin'ny fiainanao androany? Raha ohatra ka tsy eo intsony olona io na io zavatra io dia hoy ianao hoe maty mbola misy an'izany verse misy vola otrina zany amin'ny volany se any misy 5 millions d'ariary trao mba mandrimandry kely aloha fiainana dia ahoana raha misy misoloky io vola io andray kosa keritiny raha zany maty orsea sao dia misy zavatra raha ohatra ka ny vadinao alain'i Jesosy amin'ity taon'ity dia miteny venao hoe tianao sy amtena zany tonga dia miara-levina mihitsy zay fa tsy vitako miaina tsisy azy. Orsakaiza tena mora tenenina ty miteny an-tenin'Andriamanitra ty hoe ty azy fa le fitiavana tediavin'Andriamanitra dia ty azy mihoatra no zavatra hafa rehetrarehetra mihoatra lavitra. Ny rehetra ny fitiavanao ve nomenao an'Andriamanitra zany dikan'io azonao moa dikan'izany rehefa ny rehetra ny fitiavanao dia hoe angamba ianao dia inona sisa ny itiavako ny hafa. Rehefa ny rehetra ny fitiavanao menao an'Andriamanitra dia hainao no mity salama an'io olona akaiky ny fonao io. Fa raha mbola tsy ny rehetra ny fitiavanao an'Andriamanitra dia fitiavana misy concert arse ny itiavanao an'ilay olona, fitiavana mamony fa tsy mamelona satria mitsetsitra ihany ny aitsika mitsetsitra ihany fa ny agapen'Andriamanitra ihany izay rehefa omenao an'Andriamanitra ny rehetra anao dia omeny anao ny azy dia ny azy ny itiavanao an'ilay olona. Tian'Andriamanitra mihoatra venao fa tsy azo ekenao mpianatra ny tompo raha tsy zay ilay itenenantsika hoe tsy nakamamiainy intsony izy. Mbola misy zavatra mahatonga antsika miteny dia kosa aloha tsy mety respect ny ankizy amin'izany respect dia tsy mety. Mbola misy ohatr'izany ve amin'ny fiainantsika senao rehefa fantatrao ny fitiavan'Andriamanitra raiky pity amin'Andriamanitra ianao
rehefa fantatrao ny fitiavan'Andriamanitra dia manainga soroka kely fotsiny ianao dia miteny hoe fantatro fa azo antoka tsara ny fitiavany ahy, azo antoka tsara. Tsy mitsinjoka zao dira-pitiavana intsony izany nareo ry tanora malala, satria tsy makamamy aintsika intsony. Tsy miteny hoe mitsaly be afa tsy nandeha fahasahiany be mihitsy. Otrisia Andriamanitra no fototry ny fiainantsika sy ny fitiavantsika. Zavatra manaraka hitantsika ao anatiny, andiny 7:20 izy hoe mitondra ny azo fijaliana ka manaraka. Fantatra moa ny dikan'izany hoe mitondra ny azo fijaliana izany. Tsika sena izany dia feratsika ilay azo fijaliana hoe iny tiana ilay zobaviko mihitsy izany tena azo fijaliana. Tsy mety miova mihitsy kalakely iny, manaratsy anahy foana. Orzea, tsy hatreo ange tian'Andriamanitra hitenenantsika ny ahazahoantsika ahatakarantsika ny azo fijaliana. Ny mpianatra raha nitenenan'i Jesosy amin'ny azo fijaliana, ny compréhension amin'ny mpianatra na ny fahazahoany azy, tsy resaka hoe problema kely. Fa ho tamin'izany andro izany rehefa hoe mino fa misy olona mitondra ny azo fijaliana, tsy miverina intsony izay iny fa maty. Satria izay ny fomba fanaovan'ny Romanina taloha, izay olona melohana ho faty. Midikany hoe mitondra ny azo fijaliana dia vonona ny ho faty, ary ho faty tsara. Izay izay vao manaraka an'i Jesosy. Hitanao, tsika senao nge mila maty tsara e. Izay tsika senao vao afaka miaina an'ilay herin'ny fananganan'i Jesosy atsika. Amaty. Ny olana antsika se tsika se te hiaina amin'ny Jesosy aneho ny herinao en 2024. Jesosy. Misy any amin'ny Efesiana 4:3 iny hoe le herina nanganan'Andriamanitra ny Jesosy tamin'ny maty, izany ka disponible ho antsika. Dia hoy izy hoe taty izany tiana hiaina koa. Fa ahoana moa ianao ny hiaina an'izany hery izany nefa ianao tsy maty tsara akory. Hitanao ohatran'ireny manitsaka kadradraka ireny. Rehetratsika rehefa manitsaka kadradraka dia misy tsy maty tsara dia mbola manidina ihany. Tsy tiako. Fa misy fotoana arsetsika se tsy maty tsara. Fa inona le maty? Le nofotsikako inona? Le zabe atsika ty. Mila maty io. Zay ke se vao hoe afaka manaraka amin'ny Jesosy. Tsika se te hiteny tsotra be. Anaraka anao Jesosy naiza naiza. Lefa daholo ty hira rehetrarehetra ty. Fa le ho faty aloha tompo andraso kely. Nga mety. Hitanao. Ie, tena mety le zobavy, le ray tapo. Ka le olana amin'ny fiainany sy le olana. Misy olona koa izany problema mihitsy amin'ny fiainany. Ay ve ireny ny fantsika rezatra be ampiasain'ny tompo hoe avy omboana. Izay nge ny asan'ireny se. Tsy miteny fotsiny tsika azo fijaliana dia mijanona eo. Fa io azo fijaliana ohatr'izay dia tsy hiaina le fananganana tena maty mihitsy ianao. Tsy le fananganana le rehefa maty, rehefa tompo Jesosy izany tantaraiko anao izany. Fa le hery nananganan'ny tompo tamin'ny maty. Nananganan'Andriamanitra ny Jesosy tamin'ny maty. Tia no hiainanao amin'ilay ankehitriny izao. Fa tsy hiainanao mihitsy izany rehefa mbola tsy maty amin'ny tenanao ianao. Dia amin'izao sisa izao. Rehefa misy problema, rehefa mahita olona problema, dia mibitabitaka ny asantsika sy Jesosy. Ty izany izao ilay mahatonga anao maty tsara. Lefasa ary tompo lefasa. Mila nintsika se. Dia amin'izay maty tsara. Dia mitsangana tsara. Miaraka amin'ny herin'ny tompontsika. Maty amin'ny tenantsika izay vao manaraka an'i Jesosy. Izany ny antsoina hoe olona tena mpianatry ny tompo. Dia izay ny tenenantsika le loha hevitrintsika hoe makafy makatoa an'i Jesosy.
na dia ho faty azy. Anjeny fahatelo amby telopolo ilay tenin'Andriamanitra, mahafoy ny zavatra rehetra, mahafoy, tsy hoe tahoana moa zany fa dia iny koa ny ianao ry tompo a, oh là là, sady ataonao ohatr'izay ihany tia miaraka amin'ny tompo ty tsy maintsy mahafoy an'izany ony fa raha tsy izany ony dia tsy mpianatry ny tompo. Tsisy ilan'ny tompo ny fankatoavantsika, tsisy ilan'ny tompo ny volansika. Tamin'ilay nanao vokatra iny izao tany am-piangonanareo sa ina nataonareo a dia masosotra koa ilay sekoly lahy dia manao azy dia manao azy dia masosotra koa. Ory sakaiza, tsisy ilan'ny tompo ny volanse mihitsy angetreo, ny fonse ty azy ny tedaviny. Rehefa fantatrao ny are-pahasoavana be ao amin'Andriamanitra ao dia tsy mahataitaitra anao intsony ny zorodirandreo tontolo izao. Fa maninona no miraikitra amin'ilay fiainana eto amin'izao tontolo izao, miraikitra amin'ilay vola kely, miraikitra amin'ilay sitranya, miraikitra amin'ilay olona hoe tia mba tia, miraikitra amin'ilay tsy haiko daholo. Fa maninona no miraikitra amin'izany amin'ny fontsika, tsy mahafoy. Raha vao mbola tsy fantatritsika ny harena ao amin'ny tompo, raha mbola tsy fantatritsika ny tsirony hoe ty be a Jesosy, kaiza tsy oron-javatra na inona na inona. Raha vao mbola tsy fantatritsika ny harena amin'ny tompo dia mbola hikrizy ihany tsika mieritreritra tsy avelan'ny olona manana anjara amin'ny zavatra ny ambanivohitra nge raha ohatra ka tsy manaraka ny ataon'ny zareo fanontaniana tsotra be ry sakaiza. Ianao ty ve zany zao tena makafy makatoa an'i Jesosy mihitsy na dia ho faty azy. Izany ihany ny olona izay tsy andairany fandriky ny fahavalo. Manahoana raha potehantsika senao ny fahafahany devoly milalao ny fiainantsika, atsahatra manomboka androany. Nomeny tompo lalam-pandresena telo mazava tsara tsika senao havako. Raisinao ve ny ianao ny ran'i Jesosy, ny teny filazanao ny amin'ny fahatsaran'i Jesosy ho hitanao any ambadiky ny olana tsirairay avy, ary ny fahasahinao hankatoa azy, tsy akamamy ny ainao tsony na dia ho faty azy. Ianao ve raha afaka vonona hanaraka an'i Jesosy amin'ity taona ity? Vonona hanaraka an'i Jesosy ianao rehefa hatreo ny fanontaniana sy dia mananga-tanana daholo ny vahoaka. Vonona hanaraka an'i Jesosy ianao hoe tiana azy izany tsy hanaraka. Tsy ravako. Vonona hanaraka an'i Jesosy ve ianao na dia ho very namana azy amin'ity taona ity? Vonona hanaraka an'i Jesosy ve ianao na dia ho ahiliky ny fianakaviana azy amin'ity taona ity? Vonona hanaraka an'i Jesosy ve ianao na dia ho very asa azy amin'ity taona ity? Andray kosa kiritiana azy amin'ny teny an'izany fa problema be vo azy ho asy io oketsy. Sao dia izany tsaronao tsara ny zavatra niarahantsika tery amin'ny salina tareta amin'ny voalohany nianatra ny Abraham, tsika senao tadidinao Abraham atao amin'ny Genesis 2:20. Valim-bavaka tsara tare izao nomen'Andriamanitra azy dia nitenen'Andriamanitra indray ilay izy hoe atolorony io atao fanatso fa ahoana koa izany ianareo izany tia mila vaniny mihitsy ve sanatria. Fantedavin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia hoe izany tianao sady valim-bavaka omeko. Iza tsara izany no tena tiantsika sety ny andray valim-bavaka ny tiantsika sa ny valim-bavaka sa ilay mpanome ilay valim-bavaka. O ravako tsara tarengy efa ilay Abrahama natao hoe sakaizan'Andriamanitra. Tsara izany atsika senao tenen'ny tompo amin'izany any amin'izao nataoko 5:20 tsy ataoko hoe mpanompo itsony nareo fa ataoko hoe sakaiza. Dia ilay hoe sakaiza nge raha afaka midika ny lazay ny sakaiza koa izy izay manao izay zavatra teneniko ao amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra ao izay ny ahatonga antsika manam-pirofo hoe sakaizan'Andriamanitra tsika. Vonona hanaraka an'i Jesosy ve sekely io na dia ho faty azy. Aza matahotra ny fiseravako,
aza matahotra dia aza matahotra tokoa mihitsy satria ahoana tsy matiantoka naoviana izay manaraka amin'ny tompo. Tsaronao hoe marika folo, marika toko 10. Ilazan'ny tenin'Andriamanitra amintsika hoe izay mahafoy. Aleo vakiako aminao mihitsy izay teny izay, hampahery anao fa io Andriamanitra io tsy mila voatsiary amintsika izy, fa le fonao manontolo ny mpadiaviny hanompo azy. Marika toko 10 ary amin'ny anjeny 7:20 sy 30. Hoy Jesosy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nahafoy trano na ray na zanaka na tany noho ny amiko sy ny filazantsara ka tsy handray ahoana zato eny amin'izao ankehitriny izao dia trano sy raha lahy sy anabavy sy reny sy zanaka sy tany mba mifanenjehana, ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Tsy matiantoka naoviana ny mankatopo, fa manentana anao andaontsika senao hakafy mankatoan'i Jesosy dia mianatra mitovy ao anatin'izany tsika mandritra nyity taona ity ray manontolo dia faly iombona miaraka aminao amin'izany. Iarahantsika senao mamerina ny teny hoe makafy mankatoan'i Jesosy na dia ho faty azy. Voivavakitsika. Andriamanitra iray mankasitraka anao mianaran'i Jesosy nanokatra ny masonay, mamoa anay amin'ilay torimaso tahaka ny hoe tena ataony dia volo-miesona mihitsy an'izay tompo tao anatin'ilay torimaso voan'ny aretiny tsy dia maninona matetika fa misaotra Jesosy fa mifo izay ankehitriny dia tsy ho voan'izany intsony. Misaotra tompo fa efa nalatsaka ao ny ranao dia ay afaka tanteraka satria ny teninao miteny rehefa njanaka ny manafaka afaka tokoa zahay. Jesosy amin'ity an'io tia mifona aminao zahay ny amin'izay mety mbola pahotana, mety miafina any amin'ny tapona any izay nisy ny fiainanay, taperinay androany ny raha momba amin'izany dia tsy manana anjara hiampangananay intsony io devoly io, miasa ao anatin'ny fiainany tsirairay. Misaotra tompo fa izahay midemisionna amin'ny asa fiampangana ny hafa manomboka androany, tsy ho mpiampanga ny hafa izahay. Misaotra Jesosy fa manomboka androany dia havaozinao ny sainay satria manaiky ho havaozinao izahay, ka isaky ny tranga, isaky ny andro vaovao, isaky ny zava-miseho dia miandrandra anao aneo ny fahatsaranao any ambadiky ny fahasarotana izahay, fa tsy miandrandra loza intsony tahaka ny teo aloha hifonanay aminao reny androny tsy fahalalanay sy ny fahavarimbariananay dia toa lasa lana ny menomenona sy ny monomonona fotsiny ny fiainanay. Hifonanay aminao Andriamanitra manomboka izao dia faly izay miaraka miteny aminao hoe tsy mankafy ny aina intsony izahay satria fantatray loatra fa azo antoka tanteraka ianao dia le ay mankatoanao izahay mitombo amin'izany na dia ho faty azy. Tompo izany ka zavatra mora tenenina ndretzay rehetra feno ny fanahinao masina dia arotsay aty anatinay ny fitiavanao Jesosy mitombo amin'izany isan'andro izahay. Matoky anao izay tompo fa tianay ianao, miaraka aminay ianao, io le fiainanay io ary misaotra fa efa navaozinao ny fomba fijerinay dia hoentinay aminao izay tamavesatra rehetrarehetra eo ny aretina. Amin'ity an'ity izahay rehetra miombo-po miara-mivavaka ho amin'ny tsy salama rehetra any amin'ny hôpitaly any, rehetrarehetra hoentinay ao anatrehanao any amin'ny fandriana misy azy. Misaotra tompo fa ampy ny fahasoavanao hiatrehana zavatra rehetra, miasa fanasitranana ianao, mamerina amin'ny ny zavatra rehetra, manomboka any amin'ny fanahy tsirairay ny ainay, ny vatanay. Misaotra tompo fa ao anatin'ilay fiainanay andavanandro ao ahitanay ny voninahitra ao, na io tsy fahampiana io toetra ny zanaka manahirana io fahazarany ratsy iry vady manahirana ry, le fianakaviana manahirana. Jesosy misaotra fa ao anatin'izany rehetrarehetra izany hijehovavolombelonao izahay fa ianao miditra ny sehatra ta io ny mpanomponao tsirairay avy.
andeha ho zay rehefa avy eo miara-mody aminay ianao dia mitombo amin'ny fiainam-pankatoavan'izahay. Tena mitsiky miaraka aminao, mankafy tsara, mankatoanao na dia ho faty azy. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka, misaotra Tompo. Amen. Amen.